Saotra n'Andriamanitra trano isika mbola afaka miombona amin'ny vavaka izay atao eto, koa manasanao ary fa hiara manatanteraka izany isika zao. Rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao zahay, satria mbola nomenao izany tombontsoa izany mifampivavaka, ary tsy mitsahatra izay mangataka famelan-keloka avy aminao, anananay fiadanam-po sy fatokiana. Mivavaka manokana izahay amin'ity fotoana ity ho an'ny namanay Santy Martina izay te hametraka amin'ny fomba manokana ny fiainany eo anatrehanao. Tompo malalo, nanana faniriana izy ny mba ahazo asa sahaza ary miatrika ireo karazana entretien, nefa Tompo ianao ihany no mahalala izay mahasoa ny zanakao. Koa raha tamteraka izany dia ianao mihitsy no hita azy ao amin'izany asa izay nomenao azy izany. Raha toa ka tsy izany kosa no zavatra nisy, dia ianao no hanolotra ny asa sahaza ho azy mba hahatsapany ny fahafahanao miditra ny tsetra manokana amin'ny fiainany. Mametraka izany fiainana izany eo am-pelantananao izy Tompo, koa miara-miombona aminy amin'izao vavaka izao zay, fatononona izany vavaka izany ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.